l'université. Dia mbola faly manatra ny araba ho antsika any atokantrano any sy misaraka amin'ny fahitalavitra 24 amin'izao ora izao. Atao anatin'ny fandarana le 20h15 isika izay arahanao amin'ny zorakotondriny. Toy ny mahazatra dia manambahiny ny fandaharana andreo matoa herinantenaina Jean Aurélien, activiste eo anivon'ny KMS na ny komity miaro ny soimbonana. Miarahaba anao tonga soa atao anatin'ny fandaharana Aurélien. Rehefa miarabantsika ny tokantrano koa manaraka izao fandaharana izao. Misaotra sahady amin'ny fandraisana eto amin'ny plateau ny M24 dia manasa anareo naraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mialohan'ny tena hoe iresahantsika herinantenaina Jean Aurélien, ny anarana moa zany izao no fantatro fa tsara angamba ampahafantaritsika ny mpanaraka antsika ny tokantrano hoe iza moa zany herinantenaina Jean Aurélien zany. Makasitraka namana Zo. Ny anarana tokoa nefa fantatrareo misy ihany moa zany efa nahita teny amin'ny sehatra isan-tsokajiny teny. Maromaro no sehatra efa niseharana zany fa androany dia amin'ny KMSI manokana no hijoroana eto. Ny KMSI raha ampahafantarina tsotsotra dia komity miaro ny soimbonana izy io, izay miorina tanteraka amin'ny fanorenana ifotony. Izay zany no foto-kevitra hijoroan'ny KMSI. Ny tena koa dia mpiandraikitra manokana ny tanora eo anivon'ny KMSI. Ankoatran'izay nefa dia sehatra maromaro araka ny voalaza teo no efa niseharana dia ny KMSI moa araka ny fahalalan'ny maro azy dia ao anatin'ny plateforme Panorama izay groupement politique ngeza anisan'ny ngeza eto Madagasikara izy io. Ankoatran'izay dia mpampianatra ihany koa ny tena eny anivon'ireny lycée tsy miankina amin'ny fanjakana ireny, mampianatra filozofia, histoire géographie, éducation à la citoyenneté sy ny sciences économiques sociales. Ankoatran'izay mety efa nahitanareo ny tena ihany koa tena anivon'ireny seapam-piofanana mahakasika leadership sy ny développement personnel ary ny fitantanana karazana association maro tahaka ny Maipao de Madagascar izay nitenako ihany moa namorona izay association izay. Eo ihany koa ny fikambanana natif normalien taloatra mangory de Madagascar. Raha tsotsotra angamba dia izay no tokony ho fantatra mahakasika manokana fa ia tanora dia tanora ny fahitananao amin'izao fotoana izao misehatra ao anatin'ny politika ohatrany ahoana zany hoe tanora mandray anjara anatin'ny politika eto Madagasikara zany Aurélien. Tanora dia tanora tokoa. Manahirana ny mieritreritra azy namana Zo. Satria matetika ny tanora ankehitriny amin'izao andro iresantsika izao rehefa iresana politika dia ny zavatra hainao matetika dia hoe zahay tsy mila an'izany. Leo izahay fa tsy misy idirany amin'ny fiainanay akory zany politika zany. Ianao zany lasa ohatrany hoe ianao manao politika indray no atositosiky ny namana indraindray. Hoe inona lesy ny idirany lamy zany resaka politika zany ala vao tanora eritreriny ve. Tsara zany mampafantatra aloha fa raha ho an'ny Madagasikara manokana dia tena hoe ambany tapavitrian'ny tanora misehatra amin'izay sehatra politika izay no ilay antony. Eo ny ara-piarahamonina, eo ihany koa ny hoe avy amin'ny ray aman-dreny satria matetika ny ray aman-dreny rehefa hoe resaka hoe hanao politika ny zanany na lahy na vavy dia avy hatrany dia fanampiampona no mahazo ny tanora. Ny antony dia hoe na ianao higadra any na ianao maty any. Izay zany no hevitra atsofoka avy hatrany ao an-tsain'ny tanora izay tena hoe hevitra azo lazaina hoe diso tanteraka ilay izy. Ny zavatra tiana ho resahana ho antsika tanora raha ny resaka politika manokana, ny politika tsy azontsika ialana. Ny sehatra rehetra hiseharantsika na ny androany na ny rapitso dia tena hoe tsy misy hafa miala amin'izany hoe politika zany. Ny politika moa amin'ny ankapobeny dia hoe paika slamina ahafahana mitondra fampivoarana sy fampandrosoana. Izay no izy amin'ny ankapobeny satria matetika isika diso hevitra, diso eritreritra rehefa miresaka ny hoe politika. Ny image ratsy projeten'ny mpanao politika sasany no mifantsika ao an-tsaintsika dia iny no mandrisika antsika hanana hevitra ratsy amin'ny resaka hoe politika dia manosika antsika lasa hoe tsy te handray anjara satria politika araka nefa niresahana teo hoe zany politika zany ohatra zao hoe fifidianana zao malaza be ho avy ny fifidianana. Rehefa ho avy ny fifidianana dia hoe izay tsy hifidy. Ny antony tsy hifidiananay dia satria nizaniza ho lany io, nizaniza ho tonga amin'ny fahefana io dia tsy misy vokany akory amin'ny fiainanay tanora fa aleonay milofo amin'ny fianarana, aleonay miezaka mitady vola satria izay no misy fiatraikany vantana amin'ny fiainanay.
ao anatin'izay sehatra izay nefa dia tsara manamarika fa diso tanterakantsika ohatra ka izay ny fomba iheverantsika ny fanaovana politika amin'ny mahatanorantsika ny tiana resahana zany raha antsika tanora manokana dia hoe sahia manao politika sahia manao politika satria tsy tongatonga ho azy ny fitenenana hoe isika tanora no ho avyny firenena dia matetika moa isika mamaly hoe ankehitriny firenena izay efa tsy ho avyny firenena samy tsy diso anefa izay fomba firesaka anankiroa zay fa mifameno ankehitriny firenena isika zany hoe nietsika ataontsika androany no mamaritra no avyny firenena ao anatin'izay hoe nietsika ataontsika androany zay mamaritra ny avyny firenena dia tsotra be le zavatra tokony atao mahita zao tsika resaka be dia be mandeha eny amin'ny tambajotra serasera ny Facebook mandeha eny amin'ny vaovao eny amin'ny anao manjery isan-karazany dia maneho hevitra ny tanora maneho hevitra izy miresaka izy eny amin'ny elakelan-trano miresaka izy eny amin'ny Facebook sy ny fitaovam-pifandraisana rehetrarehetra ny azo ny atao sy ny hany mba ataony dia ny manan-kihana na maneho hevitra hatreo amin'izay tambajotra serasera izay fotsiny fa tsa izy hoe inona marina moa zany ny tena hetsika azoko atao manoloana ny ty fitakinana ty zavatra tsy rariny izay tsapako mahatonga na maneho hevitra sy menomenony te tapitra hatreo amin'izay fanoratana eny amin'ny Facebook zay sy ny firesahana eny eny elakelan-trano eny ny fandraisana anjaran'ny tanora izay anefa dia iarahantsika malala eto Madagasikara isika tsy mitondra fampivoarana tsy mitondra fanovana araka le ilayntsika izay zavatra izay fa mila zany isika mba tonga saina hoe inona ary ny hetsika mivantana azontsika tanora atao satria isika tanora eto Madagasikara dia maro anisa mitaha amin'ny sokajy-taona hafa maro anisa isika kanefa amin'ny mamaro anisa antsika izay dia tsy hita mivaingana zany hoe inona le apport azon'le tanora hoentina ho an'le firenena misy azy ny tanora moa raha raisina amin'ny teny frantsay hoe population active amin'ny population active azy dia tokony ho izy mihitsy zany no kitro ivo ifaharan'ny fampandrosoana ao anatin'ny firenena misy azy amin'ny hetsika rehetrarehetra izay ataony na fomba fanehoan-kevitra na ny fiainana andavanandro na ny asa fiariana io na ny resaka politika indrindrandrindra izay tsy afaka miala amin'izany rehetrarehetra zany dia tokony ho hita taratra foana zany ny tanora hoe aiza le tanora inona ny mba andraikitra raisin'ny tanora ao anatin'izay mahatanora azy zay fa tsy tokony hiainohaino fotsiny dia hialaala andraikitra dia tonga ny fifidianana ho an'izay resy lahatra hoe andeha hifidy dia mandatsa-bato fandatsaham-bato anefa tsy hitakory hoe inona ny tena nahatonga anao nandatsaka an'le vato tena hainao ve hoe maninona ny nametraka nyity safidy anankiray ity sa hoe fanerena fotsiny satria efa fahazarana hoe rehefa misy ny fifidianana dia misoratra ao anatin'ilay fifidianana dia andeha handatsa-bato fa tsy hainao akory hoe mitondra namakaizy ty latsa-bato ataoko ty na mifandraisana anjara amin'izany fifidianana zany hoe ilasaka en tant que candidat vitsy ny tanora sasatry mibahana ao an-tsaina loatra le tahotra sy ny fanampaim-pony eny anivon'ny fiarahamonina contexte ohatra ny ahoana teo amin'ny fiainanao no nanosinao hoe ndeha hanao politika ie raha tia maheno azy aloha no atao taloha dia mitovy aminareo reo mitovy aminareo tanora namako reo satria tsy tiako mihitsy zany resaka politika zany taloha satria mbola tsy tonga saina hoe inona moa le atao hoe politika ary inona ny vokatry ny politika ty amin'ny fiainako nanosika azy zany dia zavatra tsotra rehefa nanomboka nianatra teny amin'ny Anjerimanontolo école normale supérieure Ampefilo ENS rehefa nanomboka nianatra teny dia tena tsapako hoe niova tanteraka ny fomba fandraisako zavatra ny filière nisy moa zany raha tsy ahivina dia ny histoire géographie sy ny éducation à la citoyenneté ao anatin'izany filière zany dia tena hoe miresaka politika amin'ny ankapobeny na géographie na ny histoire na ny éducation à la citoyenneté tao anatin'izay zany dia azo lazaina hoe nisy fifoazana ra-tsaina tsy ara-panahy tao anatin'ilay fampianarana izay niraisiny nanomboka tonga saina ianao hoe aive izay le atao hoe politika tany amin'ny alohan'ny nidirana tamin'ny Anjerimanontolo kosa indray nefa dia efa nandray andraikitra teo nioviny scoutisme scout katolika na ny Antille Madagasikara efa ny andraikitra ny sampana maitso na ny mpianjoria tamin'izay fotoana izay nanomboka teo zany natsapa tao anatin'ny fitezanan'ireo tanora ireo sy ny fampiofanana izay nomenanay tamin'izay fotoana izay no hoe mila mandray andraikitra ianao zay vao afaka mahatanteraka ny zavatra tianao iseho eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy ianao zay zany no ainga voalohany aloha tao aorianan'izay dia nanomboka nandray andraikitra tao anivon'ny université efa nisy fotoana président des étudiants tao amin'ny filière misy ary any membre de bureau foana ihany koa nanomboka tamin'izay fotoana izay tamin'ny 2016 hatramin'ny fotoana izay nialana tao amin'ny sekoly tao anatin'ny atao hoe sensana ny fiombonam-be ny mpianatry ny école normale supérieure
tao anatin'ireo sehatra rehetrarehetra nefa dia tsapa hoe vitsy ny ankizy na ny tanora moa zany ny marimarina kokoa no sa mandray ndraikitra mivantana no sa manatanteraka hoe ity misy tanjona anankiray ahoana ny fomba natratrarako nyity tanjona anankiray ity fa hoe mifidy izy olona anankiray na olona maromaro dia alefany any amin'ireo olona ireo ny hevitra na ny vinavina mpampandrosoana tianao atao na ny zavatra tia nisy eo amin'ny tenany manokana tapitra hatreo ny fandraisany andraikitra tsy mivelatra rehefa avy eo raha sanatrika misy zavatra tsy mifanaraka tamin'ilay etaetany miseho ao anatin'ilay fikambanana dia iny izy fa le manometsiny zavatra tiana tenena amin'izay zany dia hoe ny fahatsapahatena hoe tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'ny fametrahana fanantenana any amin'ny hafa raha tianao zavatra raha tianova zavatra fa hoe mila mandray ndraikitra mivantana zany ny tanora mba ahafahana hoe manatanteraka sy manatratra ilay tanjona tianao apetraka eo amin'ny communauté misy ianao eo amin'ilay fiarahamonina misy ianao dia ny resaka politika moa zany hoe resy lahatra fa raha to ka tsy ianao mihitsy no manana fahefana ahafahana manova ahafahana mitondra fampandrosoana dia mijanona ho nofinofy sy fahadisom-panantenana foana ihany ny zavatra rehetrarehetra dia izay rehetra izay zany no anisany aingana anosika hoe aleo ary hianatra ny atao hoe politika andray anjara amin'ny resaka politika ary hiezaka mba ametraka dia-tanana tsara amin'ny fampandrosoana zany hoe tanora malagasy ny vahoaka malagasy ray manontolo satria anisan'ny teny fiteniko matetika ny atao hoe avançons ensemble pour un avenir meilleur. Ia ao anatin'izay hoe fanaovana politika eto Madagasikara zay matetika ratsy foana ny fahitan'ny olona an'izay le fomba fanaovana politika malaza eto amintsika moa ny hoe dinosaure politika sy nohatran'izany aiza ho aiza ny fandraisana anjara anao amatanoranao sy ny fandraisana anjara ny KMSC entina hanovana an'izay fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay. Marina zany ny sary politika asehon'ny mpanao politika maro dia manimba ny fomba fisainana izay mahatonga hoe le politika no lasa voaresaka foana hoe ratsy kanefa mazana ny olona manao an'ilay politika no miprojete image ratsy mahatonga le endrika le politika lasa simba. Aiza ho aiza ny fandraisana anjara koa sy ny KMSC ao anatin'ny tokony ho fanovana n'izay rafitra misy izay. Alohan'ny hidirako any amin'ny resaka génie aloha satria tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika amin'izay fanovana rafitra izay dia tsara metraka hoe raha te hanova rafitra ianao matoa ianao mahatsapa hoe misy rafitra ray tsy mety eo dia mahatsapa le mety tokony atao ianao zay zany hoe tsy afaka ny anao fampitahana mihitsy ianao raha tsy misy zavatra farafahakeliny ao an-tsainao dia ny mety izay eritreretin'ny sainao sy ny fahatakaranao hoe mety sy ilay tsy mety izay hitanao ataon'ny hafa. Ny fandraisana anjarako mivantana aloha dia hoe mianatra manatanteraka ny zavatra ianarako anatin'ilay politika ary miezaka ny mitondra hevitra sy manazava ny hevitra ary misarika ny tanora namana hiara-iasa ao anatin'izay ny tiana tenena ao anatin'izay dia tsotra mahatonga n'le image politika eto amintsika hoe ratsy ny fahitana azy dia hoe matetika kiatrano an-trano ny fanaovana politika fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny tena ny fanaovana politika ohatra manam-bola androany tsy nianatra akory tsy nandalina akory ny atao hoe politika fa nanam-bola dia tonga ny période électorale dia lasa nandoha vola mba andoavako ny caution hoe mba ahafahako milatsaka amin'izay fotoana zay tsy manana bagage zany hoe inona le zavatra tena hoentiko mampisehatra ara-politika anahy fa tavela fotsiny hoe manam-bola dia ny antony nananako vola mazava ho azy manana fototrasa na za mpandraraha na za mpiasam-bony amina fitondran'ny mpanjakana na tsy fantatro entreprise privé anankiray dia matetika hiarovako sy anatsarako kokoa nyzay efa eo am-pelantanako izay ny antony naovana politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Inona ny apport azo entina amin'izay zavatra zay tsofoka avy hatrany amin'ny resaka génie mandeha be moa ity resaka génie ity dia samy maneho hevitra mahakasika ny génie daholo ny olona rehetrarehetra ankehitriny zavatra mampalahelo fotsiny dia misy ireo izay atao hoe reny ve ilay ampiasain'ilay dinosaure arak'ilay resaky namana zo teo sa hoe inona ny antony sa hoe fitiavan-tena fotsiny tsotro zao dia nahita ary hoe zavatra anankiray efa tokony hipetraka ahafahana mandamina sy manova zavatra makany amin'ny tsaratsara kokoa dia izahana lotoiny ny tiana resahana eto dia tsotra ny génie amin'ny ankapobeny
plan stratégique anankiray izy io entina andravana ireo karazana paipaika politika rehetra sy ny rafitra rehetra zay tsy nety hatramin'izay entina ametrahana lamina vaovao ahafahany rehetra misitraka tombontsoa ao anatin'izay hoe fanaovana politika sy ny efehany fanaovana politika satria tsy ny rehetra ny afaka hisehatra amin'io zay le hoe arena amin'ny fahasamihafana misy ny safidy ho teknisianina misy ny safidy ho politisianina ary misy no misafidy miantsehatra amina zavatra hafa maro isan-karazany ao anatin'io dia voakitika daholo ny sehatra rehetra ohatra fotsiny zao ao anatin'ny sehatra ny fampianarana no misy ny tenanay zany amin'ny ankapobeny ao anatin'izany sehatra ny fampianarana zany dia hitantsika tsara hoe PDP ny rafitra tsy mety ao anatin'izany fampianarana zany ohatra fotsiny raha tsy teny mampimenimenina ny rehetra dia ny hoe fa maninona no miamidina ny kalitao amin'ny fampianarana eto Madagasikara miamidina ny kalitao amin'ny fampianarana satria ilay politique de l'éducation mihitsy no tsy mipetraka tsy manana fondement ratsy fototra zany na nezahana ny ninana sy mbaina azo lazaina hoe zay zany ny zava-misy ankehitriny exemple anankiray fotsiny iny raha ohatra ka tafapetraka io génie io zay gouvernement d'entente nationale izy io intérimaire pour les institutions et les élections stables zay zany le génie io tsy mitovy ny teteza mita zay hita hatramin'izay zay mampimenimenina ny vahoaka ary tsy teteza mita mihitsy ny génie inona ny antony mahatonga le izy resany tsy teteza indrindra no tiako antanina hoe matetika mantsy hoe raha vao miova rafitra ohatr'izay dia teteza mita foana no ambaran'ny olona ie azo ihany aloha zany le fisalasalana ao an-tsain'ny be sy maro satria ny teteza mita amin'ny ankapobeny zany raha faharitana amin'ny teny tsotra dia hoe rehefa tapitra ny mandana président anankiray na vita 10 taona izy dia mba hisily alternance démocratique tokony tonga dia fifidianana avy hatrany fa matetika nisy fanonganam-panjakana teto Madagasikara fanonganam-panjakana zay nandeha rehetrarehetra teo dia nisy teteza mita foana taorianan'izay ary ny teteza mita naharitra indrindra teto amintsika dia ny teteza mita ny 2009 10 taona naharitra mandana anankiray mihitsy izy zany PDP ireo teteza mita niseho teto amin'ny firenena zay amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe ady seza no zavatra nisy tao anatin'izay rava daholo ny institution rehetrarehetra na ny assemblée nationale na ny sénat na ny gouvernement miongana miaraka amin'ny filoham-pirenena tao anatin'izay dia tsy maintsy ho fenona zany ireo seza rehetrarehetra ireo amanjatony maro ireo nefa rehefa atambatra nisany dia ao anatin'izay zavatra zay ny zavatra ataon'ny olona mahazo seza amin'ny ankapobeny dia tsy mijery akory le hoe antony ametrahana le mahateteza mita ny teteza mita satria ny antony ametrahana atao hoe teteza mita raha ny tokony ho izy amahateteza mita azy satria nisy trouble politique social économique na tonga le fanjakana anankiray ny ala dia ao anatin'izay mila fanarenana aloha vao miditra ao anatina fifidianana zay ny tokony ho izy zany amin'le transition or tsy zay ny zavatra niseho fa niezaka nameny paosy ny ankamaroany niezaka nampanan-karenany tenany ny ankamaroany ireo olona zay nahazo seza ka tsy mipaka tany amin'ny vahoaka ilay tena hoe antony nametrahana ny atao hoe teteza mita tamin'izany fotoana rehetrarehetra resantsika zany zay mahatonga le fironan-tsaina ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe fa maninona moa zany mbola asisinan'ity génie teny rehetrarehetra dia le génie zany efa entina moa fanazavana isanandro mampiavaka ny génie dia tsotra be voalohany indrindra aloha ny gouvernement ihany no misy olo zany hoe manomboka eo amin'ny premier ministre ka hatramin'ireo ministre responsable rehetra ireo gouvernement ireo dia technicianina amin'ny ankapobeny oatra mahapolitisianina azy technicianina amina sehatra isa-tsokajiny izy ireo ohatra fotsiny zao hoe ny jeunesse et sport normalement zany ny olona misahana an'izany ministère zany na ministre misahana an'izay dia tokony olona manana fahalalana sy fahaiza-manao amin'izay sehatra izay dia tokony manarina izay azo arenina sy tokony arenina rehetra ao amin'ny sehatra iny ny génie mampiavaka azy dia hoe ametrahana n'ireo olona izay atao hoe qualifié na manana fahaiza-manao sy ny traikefa afaka anarina lesoka rehetra isaky ny ministère satria be dia be ny zavatra mampimenimenina vahoaka malagasy ankehitriny amin'ny sehatra isa-tsokajiny io ny fambolena ny commerce sy ny fampianarana na fampianarana ambony zany ny aty amin'ny éducation nationale rehetrarehetra resaka fitsarana be dia be ny zavatra tsy mety dia ao anatin'izay zany ireo olona zay apetraka ireo dia olona izay everina fa hama ny olana zay misy nisy hatramin'izay ka hatramintsika mbola miteny androany zao mba ahafahana mametraka izay fanovana rafitra makany amin'ny tsaratsara kokoa zay faharoa manaraka izay mba ahafahana milaza hoe tsy teteza mita na hoe fitadiavan-tseza io génie io fa tena fanovana rafitra dia tsotra
ny olona rehetra ho membre du gouvernement anatin'io zay tafiditra anatin'ny génie dia tsy mahazo izy milatsaka na filoham-pirenena na député na mpisolom-bavam-bahoaka hozy izy tsika. Ny anton'izay dia tsotra be. Ireo sehatra anankiroa ireo sehatra anisan'ny ngeza indrindra amin'ny resaka fitantanana eto anivon'ny firenena, ny filoham-pirenena, ny mpisolom-bavam-bahoaka manao lalàna sy mitondra ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny gouvernement, mpanara-maso ny asan'ny gouvernement moa no tena asany zany amin'ny ankapobeny. Tsy mahazo milatsaka izy satria mametraka izy ny rafitra, ny bazin'ny rafitra vaovao. Manarina izy izay mety ho lesoka rehetrarehetra tsapatra amin'izay ka hatramin'ny androany. Marina hoe mety ho fotoana fohy ny ijanonany eo fa amin'izay hoe marafitra fototra azy zay, fototry ny rafitra azy zay dia ny fototra ny izany apetraka izay hitondra makany amin'ny fikaonan-doham-pirenena raha marimarina kokoa sy ny fanitsiana ny code électoral izay code électoral mampimenina foana sy mahatonga crise na avant na pendant na après élection. Io zavatra io mbola be dia be zavatra tsy takatry ny vahoaka zany ao anatiny hoe fa maninona moa no resahana foana izay hoe fanovana code électoral fa maninona ny ilaina ilay fikaonan-doham-pirenena ao anatin'ny fametrahana génie zany dia ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany ny tena hoe zavatra mivaingana mampiavaka azy. Ny fikaonan-doham-pirenena tsy ndriko vetivety angamba ny aloha hoe fa maninona izy mikarakara fikaonan-doham-pirenena satria io koa be dia be no manohitra an'io zavatra io amin'izao hoe tsy ilaina zany satria efa be dia be nitranga teo. Misy mieritreritra hoe fandaniam-potoana fotsiny zany. Fandaniam-potoana fotsiny ho ny akamaroan'ny olona satria ny antony dia tsotra efa be dia be ny fifampiresahana nisy teto amin'ny firenena. Nisy ny fantarihany ireo ray aman-dreny am-panany ao amin'ny FFKM, nisy ny tarihany CFM, ny komite ny fampihavana pirenena zany, misy ny tarihany ireo vondrona politika maro samihafa fa tsy nahitam-bokany. Ny olana tao anatin'izay dia ny tsy fahaizantsika nametraka an'ilay hoe unification. Le unification dia tsotra be hoe matetika izao tsika rehefa mihaino na radio na fahitalavitra dia ny zavatra henontsika any amin'izao dia mifanenjika sy mifanaratsy amin'ny loko politika. Dia rehefa tonga ilay fikaonan-doham-pirenena na le ady hevitra politika izay andraisan'ny maro anjara na ny fifanankalozan-kevitra andraisan'ny maro anjara ao anatin'ny fampivoarana n'ilay toetra raha izay misy ao anatin'ilay firenena dia mbola hitanao soritra ao anatin'izay fikaonan-doha izay ny hoe samy miezaka manindrahindra fotsiny amin'ny olona tohanany ny loko politika izay tohanany fa tsy miezaka mitady ilay hoe entente, tsy miezaka mijery zany hoe aiza ilay marimaritra iraisana tokony hafahana mamoaka nyity vahaolana iaraha mitady ity. Ny tiana ambara ao anatin'izay dia tsotra be sady ny antanako antsika tanora satria isika tanora matetika tena hoe lalaovina izay loko politika izay satria fantatr'ireo mpanao politika izay makaleo antsika hozy izy tsika ireo izay moa ilay no eny amin'ny fiarahamonina dia averiko ilay izy hoe miresaka zao ohatra ny pomba ny couleur politique X dia miresaka ny pomba ny couleur politique Z. Rehefa mifampiresaka ireo olona anankiroa ireo raha ny tokony ho izy matoa ianao manaraka fironan-tsaina na couleur politique anankiray dia maharesy lahatra anao zay ny foto-kevitra hijoroany ary misy paika na stratégie na resy lahatra anao tao. Matoa ianao manohitra ny anankiray indray dia misy lesoka hitanao zay tao anatin'ilay antoko politika izay toherinao na kianinao dia dikan'izay ny zavatra tokony atao dia tsy mifanakihana amin'ireo zavatra tsy mety fa miezaka mifanatona mifampiresaka hoe ty ilay mety avy ety aminay, aiza ilay mety avy any aminareo dia mifanatona amin'ny zavatra mety anankiroa iny dia hoe mba hanitsiana ilay zavatra tsy tiana any aminareo dia ndao mba ifampiresaka ary aloha fa sao dia mba tsy takatray ny hevitra tianareo ampita dia izay mahatonga anay manohitra tsy ampy an'izay zany. Dia ohatran'izay ilay ao anatin'ilay fikaonan-doham-pirenena ho kasaina atao zany izay tena efa ela moa nangatahana an'io fa tsy voatatoato akory hoe ndao isika tena hoe hiresaka hampahendrena sy hampamendrehana. Aleo apetrakitsika hoe malagasy ray tsy mivaky isika ao anatin'io zavatra ezanao tanterahana io dia tsy hirona makany amin'ny fironana ara-politika hoe zay pomba ny anina zay pomba ny anina fa hoe hirona amin'ilay hoe za malagasy ary za te hampandroso ny firenena misy anahy dia hitondra ny hevitra tsara ary ezaka anontany hoe fa maninona nareo mametraka nyty hevitra ity fa ohatrany tsy d'accord amin'ity. Zay zany ny zavatra tokony ho isy mba hatafavoana an'ilay izy zany hoe raha fitiniko kely izay resahako nakasika ny fikaonan-doham-pirenena zay indrindra ilay antony mahatonga an'ilay hoe inona tsy nampahomby azy hatramin'izay sy mahatonga an'ilay olona miteny hoe fandaniam-potoana dia tsotra be hoe ilay tsy fahaizana mametraka an'izay hoe entente izay na ilay fahaizana mifampiaino
zay kokoa sy fahaizana mifampizara hevitra fahaiza mifanohana izay ny olana izay ny lesoka hatramin'izay ka hatramin'ny androany ka nahatonga azy ho fandaniam-potoana foana hatramin'izay ka raha tiantsika hoe tena hipaka tokoa any amin'ilay tsy fandaniam-potoana ilay izy fa tena hoe hipaka any amin'ilay tanjona antsika rehetra ahatongavana dia tenin'izao dia apetrao tsy avy amin'izy na avy amin'izy akory fa avy amintsika tsirairay ihany mahatonga azy tsy mety. Ny fantatra hatramin'izao aloha dia hoe avy avony mpanohitra izany vovonana panorama izany avy any aminareo ilay hevitra ny fanontaniako dia hoe anaiky io hevitrareo io ve amin'ilay fametrahana ilay génie ny avy any amin'ny ankilany. Iny moa zany sarotra be no hamaritra avy hatrany hoe anaiky izy sa tsy anaiky izy fa arak'izay voalaza teo zay raha tena ny tombontsoa ambonin'ny firenena tokoa no jerena raha mbola tsy resa lahatra izy dia fifampiresahana sy fifanantonana aloha jerena fa tsy avy hatrany dia tonga dia fanoherana mapetraka hoe satria hevitra very amin'ny mpanohitra ity dia dikan'izay tsy manaiky an'io izahay ny olana mantsy eto amintsika dia io resaka fifanoherana io mahazo tsiny matetika ny plateforme mpanohatra amin'ny indrindra mipomba ny fitondrana mahazo tsikera mivaivay hoe tsy mahay manohitra nareo fa manohitra bontolo ianareo dia nitady seza ihany no eritreritrareo ianareo tsy hampandroso firenena zany fa nareo nge efa teo daholo koa fa inona vitanareo zay matetika azo zany rehefa iny ianao miseho hoe ao anatin'ny firena na ny plateforme na vondrona politika mpanohitra dia zay foana zavatra henanao ny zavatra tiako resahana dia tsotra io zany mitodika manokana amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny aoka isika mba hipetraka amin'ilay tena hoe fitiava-tanindrazana marina hipetraka amin'ilay fikatsahana marina ny tombontsoa iombonan'ny firenena fa tsy faly fotsiny hoe mpanohitra reto tiaka ny sezako reto dia iny koa ianao fa miaro ny sezanao fotsiny ny ataonao io ane tsy misy adala koa reo ka hoe efa zavatra mety no atao ny ataon'ny hafa zany dia hoe anohitra be fatany araky ny filazany sasany fa io zao raha ohatra ary zay ny ataoko hoe izahay zany izahay mpanohitra raha ohatra ny zavatra nataonay hoe mitsikera fotsiny fa tsy nametraka vahaolana dia azo ekena le hoe mitsikera be fahatany fa io vahaolana io nge tsy vao androany tsy hoe taty amin'ny taona ray alohan'ny efa ifarana ny mandat na hoe taona roa fa efa hatramin'ny ela no nivoizana n'io resaka hoe ndao mba hifampiresaka tsika hifampidinika mba hahafahantsika mametraka an'izay hoe tanjona iray fijery iray ao anatin'ny fampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana tanteraka ny tanterahana anazy fa hatrany am-bolohany koa dia efa nivoizina foana zay hoe aka dia le izy zany nivaly teny tsotra angambany amin'izay fanontanianao zay hoe anaiky ve ny ankilany satria avy ety amin'ny vondrona panorama ozy izy ianao teo namana zo ny volavolan-kevitra amin'ny resaka génie dia tsotra hoe tsy manana valiteny hoe anaiky izy sa tsy anaiky fa any amin'ny teny farany fa teny fanentanana sy fangatahana zany no apetraka ho azy hoe angamba kosa tsy misy antony tsy tokony hanatanterahana n'io zavatra io satria araky ny voalaza teo raha misy tsy maharesy lahatra dia manatona ndao ifampiaino ifampiresaka lohatra fa efa mazava ny zavatra napetraka hoe reto ny tanjon'le génie mitondra antsika makaiza le génie tsy nisy fanonganam-panjakana ao anatin'ny génie tsy misy fidinan-dalambe fitakina hoe ndao apetraka ny génie zany aloha tsara manindry azy satria ny fidinan-dalambe hatramin'izay dia nanimba firenena foana io na tamin'ny taona firy dia ny économie sy ny sosialim-bahoaka izay efa ratsy dia vao miaratsy ao anatin'izay fidinan-dalambe zay dia tao zany ny ezahana napetraka mpahendrena foana ny tolona sy ny fangatahana rehetra hoe aleo tsy hisombana bebe kokoa intsony le zavatra efa azo lazaina eo ao anatin'ny fahasimbana lalina izy ankehitriny ireo nge marina ny tenin'ny vahoaka malagasy sasany hoe tsy mahaliana anay zany hidin-dalambe zany dia eo koa hoe tsy mahaliana anazy izany andeha hifidy zany ny antony dia raha ihany nefany dia hoe surviany no mikaonty voalohany zany hoe ny ivelomany raha ohatra izy andeha hidina-dalambe ataoko hoe adiny roa fotsiny izy mandeha midina-dalambe androany dia iny fidinany-dalambe adiny roa iny mety hiteraka zavatra be dia be aminazy iny mety ohatra hoe sanatriny zany misy fifanosehana tampoka na misy samy hidina-dalambe fotsiny ary ka miteraka ratra ao anazy dia sady efa tsy manam-bola izy tsy afaka niasa nampidi-bola izy
no mbola haratra izy a hitady volitsaboana ny tenany indray izy aorianan'izay zany hoe sady marary vatana izy marary saina mba tsy teneniko hoe marary koa ny fanahy kelikely eo raha ohatra ka de mazava ho azy tsy resy lahatra izy zany satria hoe nohaniko androany anie raha afaka pisy vao hotadiaviko na aorianan'izay akory ary zany hoe ny ankamaroa malagasy de efa miditra trosa mihitsy amin'ny famelomana ny tenany ka eo indrindra namanao Aureliano ipetrahan'ny ahiahy ny mpanara-baovao amin'le hoe hatramin'izay ny fandambiasana teto isaky no avy ny fifidianana de misy foana ny krizy ara-politika indrindrandrindra efa tena sahirana ilay vahoaka malagasy tena avita hametraka sy hanovan'ilay rafitra ho vahaolana tokoa ve ilay génie tsara be le fanontaniana de ankasitrahanao tanteraka satria anisan'ny tena fototra ijoroan'ny génie izay hoe amahy ny olana mialoha mandritra ary aoriana fifidianana izay zay ny tena anisan'ny antom-pisiany goavana indrindra azavaiko kely le izy satria mahaliana be sy maro koa ary fanontaniana petraka ny rehetra na ao anatin'ny mpanara-dimy mpanohitra na mpanara-dimy fitondram-panjakana de ny hoe inona kay le zavatra tiana hovana ao anatin'ny code électoral satria raha miresaka tsika n'izany hoe crise avant pendant après élection zany de ny code électoral ny tena mamaritra an'izay io code électoral tsika io de be de be ny zavatra tsy mazava fa ohatra vitsivitsy no apetraka ohatra fotsiny voalohany zao hoe ny critère zay apetraka amin'ireo olona hilatsaka hofidiana de ny zavatra manahirana de hoe rehefa tonga ny fampelezan-kevitra na mbola tsy ofisialy akory ary fa mbola vao hoe ho avy ny fifidianana amin'izao daty de efa hitanao sady hoe reny fa mitsiketsika ny manam-bola rehetra misy olona aza moa mavita maka vola amin'ireo vahiny any ivelany mihitsy mba hahafahany miatrika an'izay fifidianana izay ny olana ao anatin'le fakana vola sy ny fampiasana vola ao anatin'ny fifidianana de tsotra lasa voavidy le vahoaka voavidy le vahoaka satria sahirana izy rehefa sahirana izy de zay mahavita matolotolotra azy no hofidiany de mipetraka ao anatin'izay situation zay am'izay le hoe élection irresponsable le élection irresponsable zany hoe lasa mandrotsaka vato tsy voaeritreritra le olona de mitarika iny an'le crise aorianany élection satria raha olona tsy voaeritreritra no apetraky ny vahoaka eo tafapetraka zany moa zany raha zay kokoa ny tenenina anazy de mazava ho azy andiso fanantenana azy iny olona iny rehefa mandiso fanantenana azy iny de ny fahadisom-panantenana iny vokatry le hoe olona nantenaina tokony hampandroso nefa lasa niteraka olana vaovao anazy indray de miteraka trouble instabilité politique sy ny rehetrarehetra afaka hanova rafitra ve le génie afaka hanova rafitra izy satria zavatra tsotra no takin'io génie io araka le fanalavana azy zay de hoe gouvernement d'entente nationale intérim pour les institutions les élections stables les ES farany zany hoe isin'ny stabilité ao anatin'ireo karazam-pifidianana zay ho avy rehetrarehetra ao aoriana kely ao zay zany ny tena tanjona voalohany satria rehefa manomboka aty amin'ny fifidianana no milamina de milamina daholo ny ambiny rehetra raha ny tokony ho izy satria rehefa madio ny tokotany rehefa madio ny fitsipy-dalao rehetrarehetra ao anatin'ny fifidianana voalamina tsara ny code électoral de mazava ho azy olona tena safidim-bahoaka ny hipetraka eo miala am'izay ny resaka doublon miala am'izay ny resaka alabato isan-karazany miala am'izay ireo ahiahy rehetrarehetra miodidina zany atao hoe fifidianana izany ao anatin'izay indrindra resaka hoe éducation citoyenne na ahoana indray ny andresena lahatra n'ilay olona lay tena ilay olom-pirenena mihitsy mba tena hiditra amin'izay fomba fanaovana politika izay éducation citoyenne tena miodidina izay fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena vanona izay tokoa zany hoe raha hoan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny fotsiny aloha no resahana de tsotra be fangatahana sady fiangaviny ty satria za vahoaka mitovy aminareo ihany koa mahatsapa fa hoe rehefa isika vahoaka tompo-pahefana no tsy miraharaha ny resaka politika de tadidio fa manao zay tiany ataony mpitondra fanjakana ao anatiny atao hoe système démocratique isika eto Madagasikara démocratie représentative ny misy eto Madagasikara zany hoe isika vahoaka manendry solotena mba hitondra any firenena malagasy ao anatin'izay de isika zany manome fahefana an'ireo
mpitondra fanjakana isy-tsokajy andreo avy ety amintsika vahoaka no ahafahany manana fahefana ao anatin'izay nefa mazana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana mpitondra fanjakana anankiray atreto amin'ny ankapobeny dia maro ireo nandiso fanantenana maro ireo milokaloka ny anatin'ny fampielezan-kevitra hoe anao an'izao anareo zay anao an'izao anareo zay anao an'izao anareo zay tsy voatatoato fa efa matetika miverina zay zavatra izay dia ny zavatra tsotra no apetraka mahaizitsika mampiasa ny fahefana anantsika le fahaizana mampiasa fahefana dia tsy hoe anao demokrasia directe fotsiny ihany akory hoe idina an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mahafaly fa sahi miteny sahi manao hetsika araka le fanresana tany am-boalohany tany teo le hetsika dia tsotra hoe isika nge ohatra fotsiny ny atoroko azontsika tao manantona an'izany sena zany rehefa manana olana isika satria anisan'ny asana zany hoe sena zany amin'ny mahalolona azy no mandray ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sy ny karazan'olona fikambanana ety anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra miaino ireo rehefa manatona tsika dia mitondra ny fitarainana sy ny etaetantsika ireo makany amin'ny gouvernement zay nge ny asan'ireo fa matetika ny olana dia tsy fahalalantsika ny atao hoe andraikitra maha olo-pirenena ny olo-pirenena dia tsy natao hiaritra tsy natao hiaino fotsiny ary tsy natao anantena fotsiny fa ny antony fidianantsika n'ireo olona ireo dia amaly ny etaetantsika ka raha tsy haintsika maneho amin'ireo olona fidintsika ireo misy olo-tenantsika ireo hoe inona zavatra ilaina inona ny tokony atao dia mazava ho azy fa zay tiany atao ny ataony eo ary olana anankiray ngeza be io fa anginantsika io hoe efa ho tapitra monda ohatra misasaka mondana président anankiray ohatra navita izy roa sy tapany ao anatin'ny 5 taona dia hoe aloha rangafa roa taona sy tapany sisa fa aloha angina dia hifidiny ray amin'ny manaraka zay le fahadisoana ngeza be izay tsara ny tsinantsika tsy zay no izy satria teneniko tsara fa na heritaona fotsiny aza no angina ny vahoaka malagasy tsy tenenany amin'izay zava-misy eo amin'ny firenena dia efa manova zavatra ngeza be zay raha velantsika anao zay tiany atao foana izy dia tadidio fa isika ihany no potika ary sarotra manarana zay le hoe aleo misoroka toy izay mitsabo ao anatin'izay resaka rehetra izay Jean Aurélien aiza ho aiza indrindra ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fanatanterahana n'ity hoe génie ity resahanareo ity ao anatin'io mihitsy moa zany hoe aiza ho aiza ny fandraisana anjara ny tanora tsorona angamba ny marina aloha fa tena mbola marisarisa ny fandraisana anjara mivantany tanora ary araka le efa nambarako tany am-boalohany tany teo fa hoe ny tanora ankehitriny tanora malagasy dia tena voalalao tanteraka ao anatin'ny hoe loko politika ary tena tafiditra ao anatin'le débat diso izany hoe le ady-hevitra diso hoe teteza mita tsy teteza mita atreto aloha zany ny tena zavatra azo lazaina mahakasika ny hoe fandraisana anjara ny tanora dia hoe mbola ambany ny tapavitriana tahaka ny fandraisana anjara eo ny tena hoe sehatry ny politika mivantana ihany io manoloana an'izay dia mitodika manokana amintsika tanora za tanora ohatranao ianao tanora ohatranahy be dia be ny lalana efa lalovana ho an'ny tenako manokana ary ianareo koa mba irina mba hanaraka an'izay lalana izay tsy ny fanaovana politika fotsiny ihany akory fa hoe mifandraisanao an-tanana amin'izay zany manomboka androany no avinao fa tsy hoe tanora ianao dia mijanona amin'ilay hoe fahadisoan-kevitra tany am-boalohany hoe ho avin'ny firenena dia rehefa antitra ve no vandray anjara amin'ny asa fampandrosoana fa ity misy lalana anankiray le génie tena lalana anankiray io ahafahantsika manova ny rafitra izay fasady rehetrarehetra namotika amin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'ny androany ny olana mantsy dia tsotra be hoe hiverina kely historique fohifohy fotsiny tamin'ny andron'ny fanjanahantany talohan'ny fanjanahantany tsika dia tao anatin'ny atao hoe période royale izany hoe fahampanjaka zany mpanjaka ny tonga teto amintsika royaume de Madagascar efa unifié tsika tamin'izay fotoan'izay tonga tampoka ny mpanjanahantany dia ny frantsay zany dia nanova avy hatrany ny rafitra izy tsy nanaraka ny rafitra nisy teto amintsika hoe mpanjaka nitondra fa nampanarahany ny rafitra nisy tany amin'ny firenena zay miaviny taorianan'ny fahazahoantsika fahaleovan-tena izay soi-disant fahaleovan-tena fa tsy tena fahaleovan-tena akory ny azontsika aloha hatreto dia tsy nanan-tsafidy isika hoe inona ny rafitra tokony apetraka mba hitantanana n'ity firenena ity tsy afaka ny safidy isika fa tsy maintsy nanaraka avy hatrany ny rafitra izay napetraka amin'ny frantsay raha tadiditsika moa zany indrindra ho antsika efa lehibe dia nisy ny fitsapahakevim-bahoaka hoe hijanona ao ambanin'ny communauté française ve itsika hiaraka amin'ny frantsay sa tena leo tena tanteraka
tsy misy kitikity amin'ny frantsay atsika ntsony lany tamin'izay moa ny hoe hijanona sous communauté française isika tamin'izay fotoana izay zany hoe mbola nisy diatanana frantsay zany teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay na io rafitra républicaine zay narahantsika io dia rafitra tsy tena mifanaraka akory amin'ny situation sociale sy ny économique nisy teto amintsika tadidio tsara fa mampandroso an'ireo firenena lehibe ireo dia ny fahaizany misafidy ny rafitra mifanaraka amin'ny rafim-piarahamonina misy ao aminy ny fahaizany mametraka ny rafitra politika mifanaraka amin'ny rafitra ara-toekarena na économique ao amin'ny firenena misy azy tsy nisy nizaniza mibaiko ireo hoe tia ny rafitra ataovy na hoe manao an'izao fa nanana safidy malalaka izy araka ny fahatsapany ny tompona andraikitra sy ny vahoaka tao aminy ao anatin'io génie io dia hoe izy ny tanjony mifampidinika isika ao anatin'ny atao hoe concertation nationale na fikaonan-doha-pirenena hita ao anatin'izay amin'izay hoe izao zany le tena olana misy eny anivon'ny fiarahamonina sy ny faritra rehetra eto Madagasikara mikaondondray ao aorianan'izay fahatsapana ny olana izay hoe inona ary le rafitra tokony apetrakatsika mba hanovantsika n'izay rafitra tsy napety ny fandehan-javatra teto Madagasikara rehetra hatramin'izay zay dia eo anatin'io amin'izay zany ny hoe ametraka rafitra vaovao izay hita fa tokony hifanaraka amin'ny rafitra ara-tsosialy sy ara-piarahamonina misy eto Madagasikara izay zany le zavatra ho atao ho an'ny tanora manokana hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mandray anjara amin'izay dia tsotra be voalohany indrindra aza janona fotsiny ho antontanisa ara-taratasy le mahamaro anisy atsika fa raha sanatrika misy tsy mbola mazava aminareo le mahakasika le génie mbola mampiroro saina dia aza bornena le saina mialatsiny amin'ilay fiteny somary mivantana hoe aza forcena le saina hoe tsy pomba io miresaka eo dia dikan'izay za tsy haino anazy fa efa manaratsy an'le ombako foana io non tsy zay za raha mijoro eto androany ao anatina plateforme na mpanohitra fa ny atao hoe mpanohitra dia tsy raisina dika teny vilana mampanohitra azy fa hoe ny asan'ny mpanohitra tompoko dia mijery izay mety hoe fahadison-dalana ary miezaka manity sy mifampiraharaha mitondra fanjakana satria tsy misy tonga lafatra na mpanohitra na mitondra fanjakana na za miteny na ianao miaino mety samy manana ny lesoka ananantsika dia eo zany le isariana antsika hoe ajanony any ry tanora ny fitsitokotokona fa andao ametraka terrain d'entente anankiray isika ametraka tsika hoe inona sy ohatry ny hoana fomba ahafahantsika mifampiresaka mba ahafahantsika mandray anjara efa miazakazaka ny toetra raha am'izao dia tehiteny hoe tsy misalasala mihitsy tompoko anatona anareo na vondronaiza satria tsy voandroany nanaovana an'izany raha mila fanazavana hoe za manokana ny ilaina ohatra afaka manatona ary afaka manome fanazavana rehetrarehetra ilaina ao anatin'io miaraka amin'ny porofo sy azo anaporofona ny fahamarinana izay zavatra ho atao raha misalasala kosa nefa ny ianao hoe ho tonga indray zao génie io dia mety araka le resahana sy nazavaina indray ny zavatra iseho eo raha misalasala ianao dia tsotra be mandraisa anjara mivantany rehefa mandray anjara mivantany ianao dia anjaranao manafoana ny fisalasalanao satria rehefa ianao no eo dia hainao no miala amin'ny zavatra mampatahotra anao tsy tokony iseho izay zany tena hoe fanetanana zany no apetraka ao antsika tanora satria mbola tsapa hoe mbola ambany mbola tena ambany ny tapa-havitrihana ao anatin'ny fandraisana anjara na amin'ny politika na amin'ny fanatanterahana nyity génie ity iverenako kely resaka fahaleovana andraisahanao teo sika amin'izao fotoana izao na hatramin'izay ary za moa zany hoe isaky ny karakara fifidianana dia miankina foana amin'ny avy any ivelany nandeha reny ny PASEM, SACEM amin'izao fotoana izao ny basket fond tena havita ametraka fahaleovantena ho an'ny Madagasikara tokoa ve ny fametrahana ny génie izay resahantsika amin'izao fotoana izao ity Aurélien? Le fahaleovantena amin'ny ankapobeny aloha no resahako raha hoe maleo tena firenena anankiray tsy midika tsy hifandray amin'ny firenena hafa ny ivelany misy ny atao hoe relation diplomatique ny olana natonga antsika hatramin'ny androany hoe tratrana manipulation na hoe entin'ny olona misangana raha hoe zay ny tenenan'ny olona sasany anazy zany dia tsotra be hoe matetika ilay fahaizantsika mametraka ny relation diplomatique ny diso alana eo le fitenin'ny olona maro hoe misolelaka lasa fisolelahana fa tsy relation diplomatique le mipetraka zany dia lasa mametraka olana zay lasa ohatrany hoe coloniser tampoka zany tsika lasa hoe manipuler tampoka zany tsika satria hitan'ny olona hoe nomeny vola dia tsy nahay nametraka condition fa hoe nomeny ny vola dia tanterahana zay lazainy tiako tenena ao anatin'izay hoe afaka ametraka le fahaleovantena tanteraka ve le génie io izy namana soa tao
zay ny tena tanjona voalohany ao anatin'io. Ary misy paika anankiray zany zay ohatra fotsiny fa tsy ho voatanisa eto moa ina daholo ireo zavatra rehetrarehetra anisan'ny tanjona hotratrarina ao anatin'ny fanovana tianao apetraka ao anaty muséum io. Ohatra fotsiny anisan'ny ho fampaleovana tena atsika ao anatin'ilay fifidianana fotsiny ohatra zao dia ny hoe ny famehezana ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana. Satria iny tena anankiray zavatra manan-danja ngeza be zany iny ao anatin'io enjeu électoral io. Dia hoe matetika dia hoe tsy misy limity na ny firenena angalan'ny candidat vola na ny fiatram-bola zay ampiasainy. Misy fotoana tena hoe tampotampoka eo dia manana hélicoptère 5-9 ny olona anankiray mandeha mitety à Madagasikara. Mandeha izy dia mizara zavatra maro be, vary amin'ny gony isan'olona, menaka, t-shirt rehetrarehetra, spectacle tonga dia artiste misy mandeha hatrany amin'ny 20 amina toerana anankiray. Ao anatin'izay situation zay dia lasa hoe tratrana ohatrany hoe takona zany le tokony projet social ho présentenao amin'ny maha fampielezan-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra, dia ny programme anasanao no tokony ho velarinao ao anatin'ny fampielezan-kevitra hoe zao ny entiko ampandrosoana ny ty faritra anankiray ty na ty fokontany anankiray misy anaty io moa zany filoham-pirenena tsy dia tena hoe hiditra loatra amin'io fa anatin'ny fitsinjaram-pahefana io fa ny globalité no resahany ao anatin'io. Tokony zay zany no mibanao fa noho izay fampiasana vola tsy voafetra izay dia miteraka zavatra be dia be. Ny tena tafiditra ao anatin'ilay resaka hoe tsy fahaleovantena angambany zany raha idiran'izay resaka vola zay dia hoe ireo olona manome volanao ireo dia tadidio fa tsy maintsy haka ny volana izy amin'ny fotoana manaraka. Ka raha lany ianao tamin'ny fampiasana vola avy any amin'ireo firenena any ivelan'ireo dia tadidio fa tsy maintsy ho avy amin'izay izy amin'ny angady siniarina avereno amin'izay ny volanay fa ilainay. Ao anatin'iny nefa mety million na milliard d'euros na dollara no nalainao tany aminy. Tsy ho veverinao tsotra mihitsy zany na mpanankarena be ary ianao fa iny amin'izay ianao hoe ahoana amin'izay ny fomba ahafahako hozy izy ny tanora zay hoe manapilaka kely atao anatin'ity vola mpanjakany ty. Dia iny amin'izay ianao fa lasa ilay mivarotra tanindrazana amin'izay ianao rehefa avy eo. Omenao amin'izay hoe omena zao hektara ny averianany na omena zao hektara ny averianany na omena fiaraha-miasa ohatr'izao ny averianany. Dia iny le mahatonga ilay malagasy tsy mahita hoe fa maninona ary no misy fitrandrana an'izao hoe erianany nefa tsy hita mihitsy mankaty amin'ny kitapo-bola mpanjakana sy ny sosialim-bahoaka. Izay ilay antony amin'ny ankapobeny. Ny zavatra hitantsika ireny matetika dia ohatrany hoe vidina fanampiana raha izay kokoa ngambany. Dia raha raisiko amin'izay tsika amin'izao izy ianao surtout les basket fond moa zany ny tena voaresaka ankehitriny. Dia ao anatin'ny fikarakarana fifidianana dia mbola mentehitra vola avy any amin'ireo. Nanao fampidirana kely hoe na firenena mandroso ireo tena mametraka izy amin'ny relation extérieure ivelan'ny firenena misy azy. Fa fahaizana mametraka ilay diplomatie no mipetraka hoe aizaka hatraiza ilay vola ilaina. Ina ny condition atao anatin'ity fanomezana ireo vola anaty satria isika malagasy dia mila kosa aloha mba mipetraka ao anatin'ny atao hoe réalité na ny tena zava-misy marina. Isika ne tena ao anatin'ny fahantrana lalina tsika. Tena ao anatin'ny fahantrana lalina tsika. Nefa tsika te hanana mpitondra vaovao, te hanana rafitra vaovao, mba hafana mametraka ny démarrage ao anatin'izay dia tsy maintsy miezaka aloha isika mitady ny fanampian'ireo firenena afaka manampy antsika atitira fanampiana. Dia raha tsy te ho tratran'izay hoe manipulation sy colonisation amin'ny endriny vaovao izay isika na fanjanana amin'ny endriny vaovao dia anjarantsika no mitady fangararana ao anatin'ny accord diplomatique ao amin'izay fampindramam-bola omen'ireo olona ireo atsika izay. Mety tsy voatery ho fampindramana ange fa hoe omena fotsiny. Dia zany hoe misalasala tsika hoe tsy d'accord amin'izany zay Aurélien. Tsy atokisanay zany Aurélien. Dia ny antony mahatonga an'ilay izy hoe tsy tanteraka ilay eritreretintsika hoe napetraka ilay accord diplomatique dia tsy manana appui koa indraindray ilay mpitondra antsika. Tsy manana appui izy satria isika vahoaka dia tapitra hatreo amin'ny fitanisana fotsiny no hoe izao ny fanirinay dia miandrandra rehefa avy eo. Tsy atosikintsika izy, tsy manana assurance izy amin'ny fiarovana ny tenany, tsy manana assurance izy amin'ny hoe raha anao an'ity ve za dia mba hiposehana amin'ny resaka communication fotsiny ohatra ny vahoaka malagasy ray manontolo. Sa za rery no miady rery rehefa ohatra ka tonga ny pression avy any amin'ireo olona rehetrarehetra ireo raha ohatra ka hoe hiady amin'ny malagasy marina. Zany hoe le fandraisana andraikitra zany sady misy avy ety amin'ny vahoaka no misy avy any amin'ny fitondram-panjakana. Fa ny dialogue entre mpitondra fanjakana sy ny vahoaka koa indraindray tsy ampy fa variana amin'ny resaka zavatra any amin'ny tsisy tsika. Zany hoe le fahaleovantena io zany
raha le fahaleovantena tiana ho resana indrindrandrindra ao anatin'le fifidianana dia ny zavatra tena afaka assurena dia izay resaka hoe système financier ao anatin'ny élection zay. Zay zany aloha ny tena izy hoe ho an'ny candidat tsirairay avy a dia mila fantarina hoe avaiza ny vola ampiasaina, mila ferana hoe ohatrinona ny vola azony ampiasaina mba tsy ho fampiasam-bola fotsiny fa mba tena hoe le projet de développement no ivoaka eo. Famerana sady zany zay le hoe fangalana vola avy any ivelany. Fa ho an'ny fampiarana sy fanatanterahana amin'ny ankapobeny fifidianana dia iny hoe apetraka amin'ny fahendren'ny mpitondra izay responsable dia ny génie moa no izy amin'izay fotoana izay. Izany hoe isika manana ihany mety hoe moyen ahafahana miezaka maleo tena ao anatin'izay. Fa araka ny teneniko teo tsika mila mitombona amin'ny tany koa isika mijery ny zava-misy marina hoe tianovintsika tianana mpitolontsika kanefa raha tsy manana ny entina manana amin'izany isika ahoana ny fomba manatanteraka an'le izy ao anatin'izay. Izany hoe le accord diplomatique foana zany ao anatin'le accord amin'ny fampindramana na fanomezam-bola no tokony ho ahitsy mba tsy rona makany amin'izay hoe manipulation sy exploitation zay. Fanontaniako faraparany melohan'ny amaranantsika Aurélien amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka hoe ho avoaka amin'izay ilay datim-pifidianana izay efa nandrasan'ny olona efa ela be ho avoakany ao anivon'ny gouvernement tamin'izay efa tamin'ny farafaran'iny herinandro iny no hoe mety ho amin'ity herinandro ity sy ny ohatran'izany ny hamoahana an'izay datim-pifidianana izay aiza ho aiza ny fametrahana an'ilay génie manoloana an'izay hoe ataoko ngamba hoe fisihana andeha hiroso amina fifidianana izay ihany. Io moa zany ary nytenenina teo mampanohitra ny mpanohitra satria voalazanao teo hoe ny panorama izy ianao teo ny anisan'ny tombo-kevitra lehibe ao anatin'ny fametrahana génie zay ny voalazanao teo dia globaliseko le izy hoe mpanohitra zany rehefa manohitra izy dia miezaka manitsy le zavatra hita hoe mety animba ary fanimbany maharitra. Ny fizirizirina natanteraka fifidianana aloha namana zoa dia tena famoteam-pirenena zany satria hitantsika tsara ny zava-misy amin'izao ny ara sosialy fotsiny ny resahana. Vitsy ny olona mazoto hifidy na misoratra fotsiny ao anatin'le fifidianana ary vitsy no resy lahatra amin'izany dia anamarina ny anarako any anatin'le fifidianana satria aleony aloha miandraikitra an'izay hoe fivelomany androany sy rapitso izay satria manabanga adiny ray fotsiny izy na adiny roa amin'ny fitadiavana dia mety tsy azo tsony izy mandra-parivon'ny andro. Rehefa tsy mahazo an'le vola izy androany dia tsy voalohany le trosany tamin'ny afakomaly. Dikan'izay mitombo indray zany le trosa ho tadiavana. Ny tiana ho tenenina rehefa mipetraka ny instabilité sociale sy économique dia tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny raharaha-pirenena indrindra fa ny fifidianana satria voalohany indrindra ao anatin'izay ankoatran'le hoe resaka hoe tsy fahazotoana fotsiny tsotro zao dia mipetraka ihany koa le hoe tsy mitombona ny saina ao anatin'le tena hoe aiza ny tena lalana, aiza ny tena tokony arahana amin'ity fifidianana ity, iza ny tokony tena hofidiana fa hoe ianona rangaha ohatran'ny tsaratsara ny paoziny fa aloha fidiana ihany aloha izy fa sitrany mba lasa ohatranazy, ianona rangaha ohatran'ny natolotolotra anay fa aloha izy aloha fidiana lasa tsy manana an'le safidy tena izy zany le vahoaka. Ka raha ohatra ka iziriziry amin'izay kosa aloha dia tena hoe famoteam-pirenena tanteraka ny ambadik'izay. Fametrahana ny génie aiza ho aiza miezaka foana zany mifampiraharaha amin'ny ireo rehetra izay acteur ao anatin'io, zany hoe ny rehetra moa zany tokony mpandray anjara mavitrika ao anatin'ny dolo isika vahoaka mpitondra fanjakana isa-tsokajiny dia hoe manao ny ezaka rehetrarehetra mamaha olana fialana nenina tsy teny hoe ho tanteraka, tsy teny hoe tsy ho tanteraka fa raha mifaniriana dia ho tanteraka le izy mba hahafahantsika mamaha ireo olana mampikaikaiky atsika hatramin'izay, ireo olana rehetrarehetra izay nysedraina hatramin'izay hoe ny olana ara-tsosialy tsika vahoaka menomenina foana tsy mijery ny sosialy ilay mihitsy le mpitondra fanjakana. Tadiadio fa misy ny mahay miteny fa rehefa dinianao ny zavatra resahany aminao le hainy tsara manazava azy iny tsisy efeny akory amin'ny ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ohatra fotsiny zao mantsy hoe fahadisoana ady hevitra anankiray azavaiko farany hoe indraindray isika diso hevitra amin'ilay miresaka hoe mavita na tsy mavita mpitondra anankiray. Ny tenenana hoe mavita na tsy mavita mpitondra anankiray dia tsotra, tsy any amin'ny isan'ny zavatra nataony ny tsarana anazy hoe navita ataontsika hoe navita nanamboatra biscuit 10 ve mba tsy tenenako zavatra hafa zany navita nanamboatra biscuit 10 ny candidat X, candidat Y navita nanamboatra biscuit 10 ka ny taon'ireo tsy mitovy nefa
ary ny apport ndray tsy mitovy. Mety hoe ny vaingany ray biscuit am'le 10 vita le anankiray ato na vokolona 10 fa ny biscuit sachet ray tam'le 10 vita le candidat X tsy navoky afa-tsy olona anankiray. Ny tiako tenenina de tsotra hoe ny tsarana ny mpitondra anankiray zany hoe navita izy na tsy navita izy de any amin'ny effet na ny apport ny zavatra nataony. Mety misy zavatra tsara endrika ivelany teo fa namotika sehatra hafa. Za moa tsy tia andray ohatra mivantana be mba tsy dirako am'le hoe couleur politique sy ndrehetra satria foana ny olana ao antsika mahatonga antsika tsy afaka mifampiresaka fa hoe analyse en général zany hoe tsika olona misaina daholo tsika afaka mandinika daholo hoe inona ny voka-dratsy na ny voka-tsoa napetraka ty zavatra anankiray vita ny aniny te. Any zany ny analyse tokony apetrakatsika ao anatin'izay zavatra anankiray zay de hoe raha tiatsika ho stable ny situation rehetrarehetra eto Madagasikara de ndao ifampiresaka de ndao iarana tanteraka le génitsika fa io vahaolana anankiray zay mbola tsy hita tao anatin'izay taona maro zay ary nareo firenena any ivelany an'ireo ary indrindra ny afrikanina moa zany matetika manana kampo mitovitovy amintsika tsy mbola nanana projet ohatran'io ary tena hoe raha tanterakatsika io projet anankiray io de ho fakatahakitsika amin'ny fitondrana ara-politika atsoatsy. Tena hoe ho fakatahakitsika satria fitiavan-tanindrazana tanteraka ny eo ambadiky ny génie, fitiavana fampandrosoana tanteraka ny eo ambadiky ny génie ary tena hoe mametraka ny atao hoe inclusivité ny génie. Zay angamba no azo ambara mahakasika ny fanontanianao farany tao iny. Ya, ety am-pamaranana Aurélien misy ve ny afatra na tianao hotsindrina manoloana zay resakintsika rehetrarehetra teo zay? Lava tokoa reny zavatra ny fampiresantsika reny. Mety hoe misy ny tsy ampy fanazavana firy mety tsy nazavatra amintsika tany atokantrano tany indrindra ho antsika tanora satria ny fotoana eto moa de manapetra ihany efa mifarana sahady ohatrany hoe vao 10 minitra zay fahatsapahana zay nefa indrisy fa hisaraka sahady de ny zavatra resahana de hoe aza misalasala mifampiresaka alohan'ny anakianana satria ny antony de tsotra rehefa tsy mazava aminao zavatra anankiray fa ny fanakianana ny mahamaiky anao avy hatrany de mety hiteraka neninao anao ina tsy oriana kely atsy. Tadidio tsara fa raha mitindray mitoraka ty tsika manana chance angeza be hoe anova tanteraka ary faniriny be sy maro nge zany hoe anova zany fa raha mitindray mitoraka ty tsika no hoe hitsoraka indray any lalandiso de tadidio fa mety tsy verina tsony zay zavatra de ho tanteraka le iatsika hoe tsy androsy tsony Madagasikara farany ho antsika tanora aza petraka ampialatanan'olona intsony ny hoavinao fa ianao mihitsy no mandraisa tanana mivantana no hoavinao amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mivantana amin'ireo raharaha politika maro isan-karazany zay misy eto amin'ny firenena. Le raharaha politika mety hoe en tant qu'électeur ianao mpifidy zany na hoe en tant que candidat ianao hofidiana de efa izy daholo zany. Raha mpifidy ianao maiza manao famakafakana hoe tena izy ve ty sa sarisary fotsiny ihany. Raha ilatsaka hofidiana kosa ianao de mba le tena tombontsoa be sy maro apetraka. Zay zany no zavatra mba hoe anetanana antsika satria raha tsy isika de iza tadidio fa population active isika ny zavatra ataontsika androany mamaritra ny ampitsontsika kaoka tsy ho voafitaka tsony isika fa mba tena isika amin'izay no andray an-tanana mivantana fa tsy hametraka foana fahadisom-panantenana ny amin'ny tanan'ny olona hafa. Dia ankasitrahana fenao herina antenaina Jean Aurélien ny vahiny teto amin'ny fandarana le 20h15 teto amin'ny fahitalavitra 24. Mankasitraka namana zo de manatena fa mbola hitafatafa maromaro kokoa noho izay sika amin'ny fotoana manaraka. Ya, fampiantso ihany sika ahitantsika ny fifampiresahana manaraka de izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika manakatona ny fiarahantsika tamin'ity androany teto amin'ny fandarana le 20h15 ity ampatsahivina hatrany fa raha misy ny vaovao tianao ampitaina na tehivaina eto amin'ny fandarana ianao de azonao atao ny miantso ny laharatarby 038 12 00 878 na ihany koa mandefa mailaka amin'ny rédaction 24@gmail.com. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy.